dia manonona ny fiadanan'ny tompo amintsika tsiraray ihany koa amin'ity androany ity zany ary dia matoky isika fa miaraka amintsika eto Jesosy androany eto ilay Andriamanitra ny Andriamanitra ilay Andriamanitra tompony rehetra tompony fahasoavana tompony fiadanana Andriamanitra be voninahitra izy andao hitehaka ho azy sady isika ho fanomezana voninahitra azy koa dia ho fanomboantsika n'izao fotoana izao dia andeha hitsangantsika ametraka izao fotoana izao ho eo ampilatanan'Andriamanitra izany ry Andriamanitra rainay tsara indrino rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompo tokoa ianao tsy hainay tsy hidera tsy hainay tsy hisaotra tsy hainay tsy hanome voninahitra tsy hainay tsy hakasitraka fa tsara aminay ianao misaotra indrindra tompo noho izao fotoana izao izay hita inao anay hita ny tananao anay hivombinanao anay indray amin'ity androany ity tompo tsy navelanao tafandrimanitra tany atokantrano tany izahay fa notahinao ka tonga somatsara eto amin'izao fotoana izao ary dia matoky aho Andriamanitra eo fa miaraka aminay eto ianao eto mifanatreanao androany eto mifahatsaranao eto mifahasoavanao eto mifalepiazanao Jesosy tsy tahaka nidirana eto ny nonay ivoana eto fa mivoaka miaraka amin'ny fahasoavana mivoaka miaraka amin'ny fandraisena mandeha miaraka amin'ny fahatsarana avy aminao izahay misaotra indrindra tompo ny fotoana rehetra apetraka eo am-pilatananao amin'ny anaran'i Jesosy ny anaovana ny vavaka rehetra amen dia apitako amin'ny mpitarika fiderana ny fanohizana ny fotoana hideran'Andriamanitra isika ekohaka eo anatrehan'Andriamanitra isika hitsaoka an'Andriamanitra isika ao anatin'izany rehetra mandroso tomboka Alleluia manamafy ny fanononana ny fiadanana ho antsika isambatan'olona ny tenanay etỳ anoloana etỳ mariky ny fifaliana iarahantsika manompo an'Andriamanitra eto dia iteha-tanana mafy hatranintsika ho fiderantsika an'Andriamanitra zany androany Alleluia ary raha manao alleluia ary ianao dia tena voay avato anatin'ny fonao mihitsy fa eto Andriamanitra ilay mpandinika amin'ny fosony vo ka androany esory ny fombafomba andao tsy handeha amin'ny fahazarana fa tena oka nompo amin'ny fotorotoro fahitan'Andriamanitra miasa eto ianao androany tsy adino ihany koa nefa ny any tokantrano any manona ny fiadanan'i Jesosy izay ho solo ny fiarabana mino aho fa manjaka ao anatin'ny tokantrano izay manaraka manjony vatana ity Fotoam-bavaka ity ny fiadanan'i Jesosy izay tsy tahaka ny fanomezana an'izao tontolo izao fa miavaka mihitsy satria manompo an'Andriamanitra ianao amen haitsika moa fa raha ao anatin'ny tokantrano anankiray raha misy tsingeritaonan'olona anankiray dia tsy adino mihitsy ny ary saritra ary ianao zavatra surprise ho azy maika fa ny androany fantatrao ve ny androandroany tsingerin'androany ny taona naterahan'ny mpanompon'Andriamanitra amin'ny vatana rainao ara-panahy Alleluia raha tao an-trano zao dia efa niorakoraka hoe joyeux anniversaire arabaina fa androany ndao tsika iorakoram-pifaliana tea-tanana mafy be mariky ny fifaliana fa antsika izy ary sambatsika manana azy Alleluia Alleluia zao tsarovy fa raha ny olona anankiray nanavitra sy namonjy ianao tamin'ny andro fahoriana tsy adinonao ary vetsovetsonao sy resaresahanao foana raha ny ambadimbadika rehetra any mandavataona fa maika fa tamin'ny alalan'io mpanompon'Andriamanitra io namonjena ny fanahiko sy ny fanahinao aza donoina izy fa tena hoe loha raha ny mpitahiana lehibe antsika ara-panahy ny fisino mpanompon'Andriamanitra io ndao no fa ho fantanatsikasika dia andao tena hisaotra an'Andriamanitra tena misaotra Jesosy fa sambatra izay manana n'iny mpanomponao iny makasitraka iray fo izay iray fanahy eto amin'ity tenan'ity anandratra vavaka anandratra afisarana satria tena tsapanay sarobidy loatra Jesosy eo fa isaranay ny fitondranao fa tsy hoe tanany fiangonana hafa izay fa tato amin'ity fiangonana ity no entinao tamin'ny alalan'iny mpanomponao iny dia te hisaotra akasitraka amin'ny fona iray manontolo izay androany aterina anao ny ady aterina anao ny voninahitra Jesosy ary tena androany izay dia manonona amin'ny anaran'i Jesosy hoe ho tratry ny ely indrindra ho lava velona ny mpanomponao iny mino izay Jesosy efa ho tanteraka le teny izay nambara ny mpanomponao tamin'ny 6 janvier efa 5 taona lasa izay hoe vao misasaka ny taonako ka dia aterina anao ny aja sy ny voninahitra amin'ny anaran'i Jesosy ny anaovana ny vavaka amen afaka mbola mitiatanana mafy be ianao mitiafa-tanana mafy ho fisaorana an'Andriamanitra tao iorakoram-pifaliana Alleluia tsapako hoe mahafalo ny fotoana toy izao satria miona amin'ilay pahary raha mety aminao dia teneno ilay olona akaikinao hoe raha falitsika dia alao ny fiderana an'Andriamanitra ny aindraindratsika eto an'androany
Alleluia. Dia andao tsika hideran'Andriamanitra. Teneny mihitsy izy hoe mandray sanjara hoe efa miandry an'izany fideran'izany Jesosy. Hainao fa mandrakizay ny famindrapon'Andriamanitra nomenanao. Dia hoy aminao hoe izany ny fambara fa tsara Andriamanitra. Rehefa nitianao izy dia nitianao mandrakizay satria tsara Andriamanitra. Rehefa nitanao izy dia nitanao mandrakizay satria tsara Andriamanitra. Mendrika fitiavan-tanana mafy be zany satria tena tsara izy. Ary tsy hoe mipetraka teo amin'ny fahatsarana fotsiny teo amin'ny seza fiandrianana fa izy ilay atao hoe Andriamanitra tsara sady mpanao tsara. Halleluia. Andao ary sika tsy andry ela fa toa dia iravoravo amin'ny alalan'ireto ireto hoe tsara foana tokoa e. Ary tena feno famindrapo e. Sa tsy izany ve? Andao ary sika. Ataontsika antehaka. Ataoko tsara mihitsy ilay diaka. Ataoko mihitsy hoe manolonanao amin'ny seza fiandrianana Jesosy. Ndao iarakilaza ary tsika famindrapo. Amen. Famindrapo ny fiantrano fahasoavany hatsarany tsy ola. Samy efa nandray an'izany daholo Tsy misy farany na lehibe ny anarany tsisy ohatr'izany. isan'andro dia vaovao zany. Vavaka isan'andro vaova. Na inomino na fotoana tsara famindrapo ny fiantrano fahasoavany hatsarany tsy ola. Vidy tsy misy farany na lehibe ny anarany tsisy ohatr'izany. Isan'andro vaova.
Tena tsara tokoa ny Andriamanitra sady izany ve tsika reto manompo azy mahatsapa fa misitraka ny atsarany maika fa lendray androany manoloana ny seza fiandrianana mibanjina ny atsarany ianao manompo etony zao dia ampamirapiratra amin'ny tavany Andriamanitra mahitanao sady izany ve akopino mahasonofonao dia ataovy eo amin'ny fonao ny tananao dia sainsainy hoe ndray andro tokoa ny ka mbola manoloana an'Andriamanitra ny vatana ianao tsy aleo ve toa dia satarina eto amin'ity fotoana ny fanatrehany zany hibanjina ny atsarany ianao ho ao amin'ilay lapa mamirapiratra Jesosy saotranao fa vaovony izay saotranao fa ataonao mpakatoa foana izay saotranao fa ataonao mpanao ny sitraponao saotrany amin'ny atsaranao raha isinay isan'andro izay dia mandray famindrapo izay tsy mba nataonao misy limitiny zany fa tena hoe isan'andro mandray famindrapo velona feno fahasalamana misy fotoana izay marary misy fotoana misy olona raha Jesosy eto amin'ny ao anatin'ny farariana fa nga ianao mba tary zany maneho ny fahatsaranao fa mbola mpanasitrana ny ianao hatramin'izao amen alleluia saotra Jesosy eo mankasitraka anao zahay eto amin'izao fotoana izao resy lahatra Jesosy efa tsara ianao tsy rahiry eto mbavanay fotsiny teny hoe tsara androany fa manana ray-pahary zahay eto anatin'ny fonay ato ilay tsara indrindra amen tsara indrindra anao rerainay masino feno voninahitra novonina hitrany fiandrianana ka ny lapanao amirapiratra alleluia sainsainy zany androany fa mbola hoanina ny atsaranao Domana versika malefadefaka ihany zany tsara indrindra ianao raina masino feno voninahitra ny fiandriananao ka ny lapanao amirapiratra ibanjina ny atsaranao zay alleluia ibanjina ny atsaranao zay ibanjina ny atsaranao zay tsara indrindranao raina masino tsara indrindranao raina masino feno voninahitra ny fiandrianana ka ny lapanao amirapiratra ibanjina ny atsaranao saotra Jesosy ibanjina ny atsaranao tsara indrindranao rerainay masino feno voninahitra ny fiandriananao saotra Jesosy alleluia ka ny lapanao amirapiratra saotra Jesosy saotra Jesosy amirapiratra
Halleluja. Andeha no fahofantanana izay ilay Andriamanitra tsara indrindra. Eto amin'ity toerana ity afaka noheniko izany voninahitra ao izany. Afaka mirapiratra eto izany fa tsara anao izany satria zanakao izay dia afaka nisy sitraka an'izany ao anatin'ny fanatrehanao. Oh, Jesosy, tsara loatra ianao, isan'ny mihoatra anao Andriamanitra, ny famonjen'Andriamanitra tsy miova. Endriky ny voninahitra ao androany ity fotoana ity satria tsara ianao. Oh, oh, fanamasinao miasama ireto androany. Ianao ny tompon'ny fahatsarana. Sotra fanamasinao. Halleluja, 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 halleluja. Sotra fanamasina. Amen. Sotra Jesosy, sotra Jesosy, mankasitraka andaontsika nandratra vavaka fiderana fotsiny. Maneho fa tsara Andriamanitra. Tokony tsy ahita, tsy tenenintsika androany hoe tsy hitanao izay lazaina. Fa tany fisao fotsiny ilay soa nataon'Andriamanitra anao. Tany sao ilay fanasitranana. Izany manambara fa tsan'Andriamanitra ary tsy manapataperana ny fahatsarana. Tany sao ilay valim-bavaka lehibe, ngeza be tena hoe nivalian'Andriamanitra taminao. Izany manambara fa manana fahatsarana tsy manatapataperana ilay Andriamanitra tomponao. Oh, Jesosy, tsara loatra ianao hoe iza moa no mihoatra anao Andriamanitra, tsy miovy ianao, marina sy matogy amin'ny teny fikasanao ianao Andriamanitra. Halleluja, amen. Sotra Jesosy, mankasitraka anao izay Jesosy. Misaotra ny amin'ny fanotrona ny fahatsaranao teo amin'ny fiainanay. Tena mankasitraka izay Andriamanitra. Amen. Ianao ilay miandro valim-bavaka io toa dia tanisao fotsiny fahatsaran'Andriamanitra. Fa tsy ela dia ho avy ao aminao izay. Halleluja, misaotra fanamasina mankasitraka tompo. Tsara ianao Andriamanitra, iza moa no mihoatra anao. Amen. Halleluja, 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 halleluja. Misaotra anao izay Jesosy. Amen, amen. Misaotra anao fanamasina. Halleluja. Misaotra ny amin'ny fanotrona ny fahatsaranao. Isan'andro tsy manapataperana eo amin'ny fiainanay. Misaotra Andriamanitra, fampirofony izany fa zanaka malalanao izay. Mankasitraka Jesosy. Amen, amen, amen. Ahovaveman Jesosy ny tananao mariky ny fisaoranao azy. Tsaro farakaraky ny tenenanao ny fahatsaran'Andriamanitra, ny gokanao ny fahatsaran'Andriamanitra hitobaka eo amin'ny fiainanao. Eto izany androany raminao fonao rehetra ianao. Amen, alleluja, 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 alleluja. Sotra tompo. Amen. Miazakazaka manotronay, miatsaranao tompo. Amen. Miazakazaka manotronay, atsaranao tompo. Nandro-piainako indro-avoiko anao, hanjaka manoto. Miazakazaka manotronay, atsaranao tompo. Amen, atsaranao. Miazakazaka manotronay, atsaranao tompo. Miazakazaka manotronay, atsaranao tompo. Nandro-piainako indro-avoiko anao, hanjaka manoto. Miazakazaka manotronay, atsaranao tompo. Halleluja. Ndaontsika teny amin'ny tompo. Natoky anao teo amin'ny fiainako. Endreza ny hatsaran'i Jesosy ane. Naseo lahoay fa tsara loatra. Halleluja. Isaky ny mianao, Jesosy io, ilaiko ny hatsarana. Jesosy io, Jesosy io, halleluja, ilaiko ny hatsarana. Jesosy
tehaka venao dia araorakoram-pifaliany izany fa tsara Andriamanitra Alleluia teraina Jesosy teraina izy omentsika azy reriany ny voninahitra afaka mahazo ny toeranao moramora ianao a Alleluia Alleluia andeha sika amin'izao fotoana izao a hivavaka isika amin'ity androany ity a araka nylazay ny mpitarika fotoana teo hoe fotoana androany a nitsika heritaona naterahany mpanompon'Andriamanitra ndray mandrenitsika ara-panahy eto amin'ity toerana ity a izay tiako milaza aminao hoe ray aman-dreny mahafinaritra sambatritsika manana azy ary misaotra an'Andriamanitra isika fa isika dia nomen'Andriamanitra ray-pia mitondra antsika ao amin'izao lalan'ny famonjena izao izay nampiasain'Andriamanitra natonga anao nandray fahasoavana nandray fanafana nananantsika antoka ho amin'ny fiainana any an-danitra amen ataon'ny olona ahoana ny fahalala raha tsy nisy nampahalala ho ny tenin'Andriamanitra ary ataon'ny olona ahoana ny aya raha tsy nisy nampianatra ka matoy ianao na fantatra na hainy lalan-danitra dia taony ray aman-dreny izay nampianatra atsika nanabe atsika ho amin'ny sitrapon'Andriamanitra izany amen amen ianao foana hatramin'izay ny netiny am-bavaka fa androantsika hivavaka ao anazy sisy amainina ve sa ohatry ny hoe manan'olana izany ny amainina anao a fa aza atao misy olana ny amainina anao sa tsy izany ve andao hivavaka tsika ary a tsy eto moa zany izy fa namitahiraka any ampitan-dranomasina any amin'ny nosy Maorisy zany a hirak'Andriamanitra zany sao dia ianao manontany iza naniraka azy hiraka anampanaovan'Andriamanitra azy zany alleloia dia mino isika fa miaraka aminazy ihany ny tompo any moa izy mivady any any koa ireo ekipa izay miaraka aminy hivavaka tsika mba velavelona izy ho salama lavitry ny rofy sa tsy zany ve mba tenao amponao ve zany mba tenao amponao ve zany e halleloia amen andao hivavaka ho azy ireo isika raha eo misaotra anao zay Jesosy ary tsy hainay tsy hisaotra ary tsy hainay tsy akasitraka fa nomenao ray aman-dreny mahafinaritra izay tsy mahafinaritra fotsiny fa nitaizanay manabe anay mananatra anay manitsy anay mitona anay ho amin'izao lalany sitraponao zao tompo notendrenao izy ho mpitarika anay taka nanendrenao amin'ny Mosesy hitarika ny olona hivoaka avy any Egypte no nanendrenao azy ihany koa hitarika an'ireto olona ireto dia nitarika anay izany tompo tsy izay ihany fa mbola ho avy koa ny hafa hiaraka aminay hitady anao eto amin'ity toerana ity misaotra indrindra tompo satria avy aminao ny aviny ianao nampisy azy ianao nanendry azy ho mpanomponao ianao nanositra azy dia misaotra indrindra izay noho izany androany izay dia mivavaka ho azy mba tena ianao mihitsy ny amoky azy fa ela velona ary ianao mihitsy ny hitondra azy tompo amin'ny fahatsarana ny fahasoavana izay fanotondranao azy hatramin'izay dia mihoatra noho izany ny hitondranao azy indray ho marobe ny olona indray fanasitrana marobe ny olona indray fanafana marobe ny olona hita fagagana amin'ny alalany tompo Jesosy amin'izao fotoana zao ihany koa dia mivavaka izy izay ho azy mivady mba tena hatanjaka izy ireo tena hoe ahery izy ireo Jesosy ny fahasoavanao sy ny fahatsaranao ane miaraka amin'ny mandrakariva fa ina koa ny asa izay ataon'izy ireo a sy ireo ekipa izay miaraka aminy any amin'ny nosy Maorisy hitondra azy ireo amin'ny fandresena sy ny fahombiazana ianao izy vokatra ny asany izy fahombiazana zany izy fahatsarana satria tsara indrindra ianao fa ny asa maizana ny herin'ny tevoly mitondra sakana rehetra dia foanana amin'ny anaran'i Jesosy zany foanana amin'ny anaran'i Jesosy tevoly tsy mahakasika ny layany tevoly tsy mahazo manantona aminy tsy mahazo manakaiky ny layany foanana amin'ny anaran'i Jesosy ny hery maizina sy ny herin'ny satana rehetra foanana amin'ny anaran'i Jesosy zany misaotra indrindra tompo teraina sy ankalazainy ianao misaotra fanahy masina halleluia amen halleluia eny ary andreny tenin'Andriamanitra aloha isika dia mino fa hiteny aminao Andriamanitra androany manakambara aminao Jesosy amin'ny tiany ity ekoteranareo zany aloha dia rehefa avy eo tsika aorian'ny tenin'Andriamanitra hanao ny fanatitra isika izany halleluia hiteny aminao aneny tompo manakambara aminao Jesosy androany
andeha hivavaka isika ho an'ny hafatra izany amin'izao fotoana izany. Ry Andriamanitra rainay tsara indrindra. Androany fantatray dia ny fahatsaranao miaraka aminay eto a. Ny fialabeazanao ihany koa mombanay eto. Tompo ho tahina ny teninao. Ary ho tahina ny mpanomponao izay tondra ny hafatra tsy avamiko ny teny fa avy any aminao rery ihany. Hoy izany indrindra dia tsy haiko ny tsy hisaotra, tsy haiko ny tsy hankasitraka, tsy haiko ny tsy hanome voninahitra, fa tsara ianao tompo. Tahinane izao teny izao. Ary inoko Andriamanitra fa ny teninao dia hainao an'izay mahazo azy. Fahasalamana ho an'ny nofon'olona rehetra. Fa raha tsy nisy teny dia tsy nisy finoana. Noho izany indrindra tompo, ny teninao no mamelona anay ho amin'ny finoana sy ny fatokinanao hatrany. Mankasitraka indrindra Jesosy. Mitenena tompo, vonika andrianao mandrakariva izay. Misaotra betsaka Jesosy. Amen. Teny ary. Ten'Andriamanitra izay ambarako aminao androany dia inoko fahatonganao iorona hijoro tsara. Tsy anatena fotsiny eto ambonin'ny tany fa hiandrandra mandrakariva ny any an-danitrany izany. Amen. Alleluia. Akitsika ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Matitoko fahaenina andininy fahatelo amby telopolo. Andriamanitra amin'izao fotoana izao dia maika ny amin'ny fanahinao. Ny tena zava-dehibe amin'Andriamanitra dia ny hamonjy ny fanahin'ny olona amin'izao andro farany izao. Dia volomantsy dia manao akazakazaka mafy amin'izao vaninandro farany izao a. Manao izay hanapapona olona maro hiazakazaka ao any amin'ny elo. Fa Andriamanitra kosa ankehitriny amin'izao ankehitriny izao ihany koa dia manorina izay rehetra efa ho aminy mba hiorina tsara, hijoro tsara, tsy ho azony tevoly, tsy ho rembony Satana, tsy ho rava mandrakizay ane ianao. Amen. Izao ny tenin'Andriamanitra fa katsao aloha ny fanjakan'Andriamanitra sy ninona hoany an'Andriamanitra ny famarina dia hanampo anareo izay rehetra tonga eto izany rehetra izany. Amen. Ry havana malala izay tonga manatrika etona ho anao izay mihaino izao tenin'Andriamanitra izao a, manaraka izao fandarana izao ihany koa ny fahita lavitra dia tia hampahery ianao amin'ny anaran'i Jesosy a. Maika Andriamanitra ny hamonjy ny fanahintsika amin'izao fotoana izao. Satria Satana dia fantatsika fa efa fantany fa kely sisany androny. Manao izay azo atao izy hambabona olona maro hiaraka aminy any amin'ny fahaverezany. Fa Andriamanitra koa tia hanangana anao io, tia hanangana anahy, tia hanangana antsika rehetra ho amin'ny fiainana mandrakizay. Enganeka ho amin'ny fiainana mandrakizay ny hatongavanao eto. Enganeka ho amin'ny fiainana mandrakizay ny hatongavanao eto. Ny famonjena lehibe indrindra ry havana dia ianao vonjen'Andriamanitra tsy ho lasany amin'ny elo. Ianao vonjen'Andriamanitra tsy ho lasany amin'ny elo. Ry havana ny mamaika ny olona eto ambonin'ny tany fa tsy mamaika azy, tsy mamaika anao intsony. Amen. Raha mbola atao amin'izao tontolo izao tsika dia mitovy tahaka amin'ny fisainan'izao tontolo izao. Fa rehefa tonga ao amin'ny tompo isika dia tsy mamaika antsika ny fisainan'izao tontolo izao. Amen. Ho Jesosy katsao aloha ny fanjakana. Inganeka ho mpikatsaka amin'ny fanjakan'Andriamanitra ianao. Fa ny eto amin'izao tontolo izao ny katsany aloha fanasitranana vola. Ny mamaika ny olona eto amin'ity zao tontolo izao ity dia noho ny arena, noho ny voninahitra, noho ny haja, noho ny laza, ary noho ny amin'izao fiainana izao. Fa hoy ny tompo, voro-manidina aza zany no mitsinjo azy. Fa ianao izay manompo azy, fa mihahoditsontsofiny ianao. Fa zaho aloha mba tena ao anatinao ve ny fanjakan'ny lanitra. Manana antoka ve ianao fa raha hiala eto tafiditra. Misakana ve sa tsisy? Aoka tsy ho voasakana ianao. Aoka ianao hanana antoka fa hoany.
ny makany ry havana tsy ny olona rehetra tsy zay teo hoaniny makany tsy zay matetika ny olona mampalahelo dia izao hoe lasain'ny olona mivampotoana rehefa misy matina tahaka izany fa hoe raiso ny fanahiny tsia fa taiza izy fony mbola velona taiza izy fanan'iniziny tsy teo fanan'iziny tsy nao faniziny tsy miaraka tamin'Andriamanitra tsy Andriamanitra ny maty Andriamanitra fa Andriamanitra ny velona izy tsy Andriamanitra ny maty Andriamanitra fa Andriamanitra ny velona izy raha mbola velona ny lohany tenin'Andriamanitra dia mbola misy ny azo atenaina ho amin'ny famindram-po androany amindra fo aminao any Andriamanitra hitondranao amin'ny fahatsarana any Andriamanitra anovanao any Jesosy ho tonga olona azo antoka ianao farahialy eto ianao dia ho any amin'ny fiainana mandrakizay halleloia andao hikatsaka ny fanjakan'Andriamanitra azavariana amin'ny fanjakan'ny tany fa andao hikatsaka ny fanjakan'Andriamanitra eto ambonin'ny tany ambarako aminao fa iny afaka maharitra mandrakizay ve ianao afaka maharitra mandrakizay ve ianao ry havanao osy Davida hoe ampianaro aho anisan'ny androko ny mpanao salamy ihany koa dia milaza fa any ho any amin'ny 70 taona 80 taona ny olona raha mateza indrindra ary any amin'ny bokin'ny Genesis no milaza hoe 20 taona ny andron'ny zanak'olombelona ho zay eny ary fa ianao inoko fa tsy natratra ny dadabeanao sa natratra ianao na amin'ny bebe anao tsy hitanao zany dikan'izay zany a misy fetra ny hijanonao eto ambonin'ny tany ary raha misy fetra ny eto ambonin'ny tany dia efa voahomana veny any ho any an-danitsika zany ny tanitsika ho amin'ny fiainana mandrakizay ny tanitsika ao amin'ilay tsara indrindra ao amin'Andriamanitra ny tanitsika tsy olona ho potika na ho leviny devolitsika ary zany ny antony hanompotsika an'Andriamanitra alleloia enkanika zay ny atonatongavanao eto androany ianao tonga eto io dia mikatsaka amin'ny fanjakan'Andriamanitra ianao mihaino ahy io dia mikatsaka amin'ny fanjakan'Andriamanitra hikatsaka ny fanjakan'Andriamanitra amen ary ny zavatra rehetra katsahana ry havana malala dia misy fepetra daholo raha ohatra mikatsaka ny olona anankiray miasa ny olona anankiray dia misy fepetra zany tsisy olona nome volana azy zany fotsiny eo raha tsy manina izy aloha raha tsy manina izy aloha tsy misy olona hividy zavatra nefa tsy misy zavatra ho vidiana eo amin'ilay mpivarotra misy foana zany ny fepetra tsy maintsy misy fepetra raisina ianao io mila mandray fepetra ianao androany raha ohatra ianao ka manana fiara na manana moto raha tsy misy ny solika ao anatin'izany fiara na moto zany na vaovao vidiana avy any amin'ny garazy ary zany dia tsy mandeha zany fiara zany ary zany sa tsy marina noho izany indrindra ihany keo ho ny tenin'i Jesosy ho ny afatra Andriamanitra any amin'ny Exodosy 7:25 dia izao ny ambaran'ny tenin'Andriamanitra Exodosy 7:20 eo amin'ny 5:20 dia ambaran'izao tenin'Andriamanitra izao inoko fa ampiorina sy ampijoro anao tsara manomboka izao amin'ny famponan'Andriamanitra ihany koa izany hoy izy fa manompo anjova Andriamanitra ao Andriamanitra reo azafady dia hitany ihaninao sy ny ary resoriko aminao ny indraindray mantsy ny mamaika ny olona rehefa tonga amin'ny fotoam-bavaka tahaka izao dia mba hositranina mba handray vahaolana ahita fagagana andray an'izao zavatra maro isan-karazana tsy ratsy akory zany tsy hoe tsy mahay an'izany akory Jesosy afaka ny anasitrananao izy androany kanefa tsy zany ny voalohany eo amin'Andriamanitra ary tsy zany no mampiasakazaka an'Andriamanitra aloha fa ny atonga anao azo antoka farahialy eto dia ho tafiditra ny lanitra
ary raha ho avy Jesosy dia ianao mba ho mpandova ny fiainana mandrakizay. Amen. Noho izany ry havana, anio zany dia mitonanao Jesosy androany hoe katsao aloha. Inona aloha inona? Katsao aloha ny dia ozindray izy eto fa manompo hitanao ao anatin'le lalana fikatsahana daholo zany, ao anatin'le lalana fiazakazahana ho an'Andriamanitra daholo zany. Mba miazakazaka ao an'Andriamanitra ve ianao? Indray isika miantso ny fiazakazahany fahatsarana ny didina antsika, fa ny tena marina ry havana tsy isika no mitady ny tsara amin'ny didina antsika, fa Andriamanitra mampiodina ny fahatsarana rehetra eo amin'ny manodidina antsika raha tena ao amin'Andriamanitra isika. Tsy mila hiazakazahana zany fa Andriamanitra afaka mitanao aho, afaka mitondranao amin'ny fahatsarana aho, afaka mitondranao amin'ny fahasoavana aho, afaka mahatonga anao amin'ny fahamendrehan'Andriamanitra. Tsy niezaka ataonao ny atonga anao ho tsara fanahy. Misy olona mieritreritra hoe anao ezaka izy mba hanao zavatra tsara, hanao zavatra manome voninahitra an'Andriamanitra ny amin'ny fiteny, ny amin'ny fihetsika, tsy mahafaka ny tenanao zany. Zay mahatonga an' Jesosy nilaza farany zanaka no afaka anareo dia tena ho afaka nareo. Jaona 7:22. Androany engany ka tena hisy fanafahana androany, engany ka tena ho isan'ny olona ho any an-danitra ianao eo, ho tonga ho amin'ny fahatsarana ny fanahinao, olona tena ho any an-danitra ianao. Tsy ilay fanasitrahana fotsiny, tena kaikinao, tsy ilay fanasitrahana fotsiny zao ny atongavako eto. Tsy ilay ho tahina fotsiny, tsy ratsy akory ny tahina, tsy hoe ratsy akory zany, tsara zany, fa raha zany mampiazakazaka anao eto, mampalahelo indrindra izy. Engeniny mampiazakazaka anao eto dia ilay fiainana mandrakizay. Amen. Zava-dehibe amin'Andriamanitra loatra ny hamonjy ny fanahinao io, ny hanavitra ny fanahinao io. Ary tsika aza milaza fa ny fanahy no mahina azafady, ny mahinanao io azafady. Ny fanahy no mahaolona tsika, le mahizy anao io mihitsiny ny tena mahatonga an'Andriamanitra tery dodina amin'izao andro faran'izao, mba tsy hisy ho very ny olona, mba tsy ho variana ny olona, mba tsy ho taraiky ny olona tandremo fa efa andro faran'izao. Ianao ve milaza fa afaka mbola manome firy taona n'ity zao tontolo zao ty ianao zao? Isy afaka ilaza hoe fa mbola manome 50 taona n'ity zao tontolo zao ty izy? Afaka manome 100 taona n'ity zao tontolo zao ty ve ianao? Mbola mananantoka amin'izany ve ianao? Tsy fetako aloha fa zara za dia tsy mananantoka tso, fa tsy haiko firoviana ny tonga ny tompo. Za tsy milaza hoe rapitsina ravaka betso tsia fa homaniny fehivian'i Jesosy eny amin'irao andro. Efa mba niomana any amin'izany ve ianao? Efa niomana any amin'izany ve? Raha niomana ianao dia natsahatra ao ny fanao ratsy rehetra, natsahatra ao ny momba n'izao tontolo izao. Eritrereto fa olon'Andriamanitra ianao ankehitriny, an' Jesosy ianao io zao, efa azy marina ve ianao? Ry havanao, fa aleo tsy nalala akory isika toka izay nahafantatra ny tenin'Andriamanitra kanefa anohatra ny tenin'Andriamanitra na tsy hakatozy lazain'Andriamanitra, fa ratsy indrindra zany. Ry havanao, amin'izao andro faran'izao engany ka ho lehilahy tsara fitondranteny, vehivavy tsara fitondranteny, manomana amin'ny fiainanao ho any an-danitra ianao io, ho amin'ny fiainana mandrakizay ny fiainanao. Amen. O ry havanao, fa na dia mamy aza honiny amalina ho fitenenana dia ny lelatsy atao inona moa? Tandremo, sao voafitaky ny famirapiratany ty zao tontolo zao ty ianao. Tandremo, sao voasito nyty zao tontolo zao ty ka ho variana eto ianao, fa aoka tena hijoro an'Andriamanitra ianao ka nomana ny fanahinao, hitsenan' Jesosy eny amin'ny rahoan'ny lanitra, androso an'Andriamanitra hatrany 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 hatrany, tsy emotra anie ny fanahinao. Amen.
hoy ateo hoe ny zava-dehibe amin'Andriamanitra teny hamonjy ny fanahintsika tsy ho lasany amin'ny elo. Ny Koritianina voalohany 5:17 satria tian'Andriamanitra lazaina dia izao aoka tsy ho variany ato isika. Koritianina 5:17 zao ny ambaran'ny tenin'Andriamanitra. Raha amin'izao fiainana izao ihany no anantenantsika anisa ozy izy no anantenantsika any Kristy dia maninona dia mahantra indrindra amin'ny olona rehetra isika. Izany hoe mahantra indrindra noho ny olona rehetra isika, mahantra indrindra noho ny mihoatra noho ny manodidina isika. Tsy hoe tonga mba hivavaka isika na tonga mba hitady an'Andriamanitra mba handray fahavelomana, tsy riavanao. Teneniko anao na manompo an'Andriamanitra na tsy manompo an'Andriamanitra, ianao ka zao mivavaka tamin'ny alina hoe mba ho velona androany maraina. Zany ve ny teninao tamin'ny alina? Jesosy velomandray ara-pitsy maraina. Tao fitratrany rapitra tsisy mivavaka an'izany, tsisy manao an'izany. Fa na izaza tsy mivavaka toy izany. Fa nariny ianao? Velona ianao sa tsy velona? Dia manino ianao avy eo? Misaotra an'Andriamanitra. Liavana. Fa na ity izao tontolo izao ty azany tsy mivavaka toy izany tokoa, dia tena hanambara aminao amin'ity androany ity nomen'Andriamanitra fahavelomana izy. Ary izy ireny ihany koa dia nataon'Andriamanitra ho isa no vonjena. Ho hiamantsy aminao androany hoe isy olona hafa ho tonga eo akaikinao eo. Mety tsy haiko le nahivavanao mihitsy, tsy haiko le nanan'olona taminao hatramin'izay, fa ho tonga eo akaikinao eo izy, hivavaka izy, hanompo an'Andriamanitra izy, teny hitady an'Andriamanitra izy, ho vita fihavanana nareo roa noho ny amin'ilay heriny azo fijalian'Andriamanitra. Alleluia. Alleluia. Tsara ny tompo-riavanao. Any io dia mampahery ianao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo. Aoka tsy noho ny amin'izao fiainana izao iandrasantsika an'Andriamanitra. Aoka tsy noho ny amin'ny hazakazaka eto amin'ity izao tontolo izao ty, tsy ny amin'ny fiarovana. Satria rehefa miaraka amin'Andriamanitra mantsy dia misy teny hoe aza matahotra. Dia misy fiarovana zany matoa tsy matahotra. Ary ambara amin'ny mpandinika fa voasoratra 5:3 nisany hoe aza matahotra. Ny andro ray, ny taona ray nefa 5:3 andro. Isan'andro mahazo hoe aza matahotra. Tiako ambara androany dia izao hoe tsy noho ny amin'ny fiarovana, tsy noho ny amin'ny arena, tsy noho ny amin'ny laza, tsy noho ny amin'ny voninahitra, ny antony hanompontsika an'Andriamanitra, fa noho ny amin'ilay fiainana mandrakizay. Fa ny fiainana mandrakizay, ny fanjakan'Andriamanitra dia tsy lavitra fa manomboka izao. Manomboka ao anatinao, manomboka ao anatinao, manomboka ankehitriny. Enganeka isy fanjakan'Andriamanitra ao anatinao ao. Misy fanjakan'Andriamanitra iorina ao anatinao ao. Ho ao anatinao ny fanjakan'Andriamanitra. Ho vehivavy ny fanjakan'Andriamanitra ianao, ho lehilahy ny fanjakan'Andriamanitra ianao, ho tanora ny fanjakan'Andriamanitra ianao, anjaka ao anatinao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Riavanao, atao ve fahalasany zavatra taloha, atao ve olona vaovao ianao ankehitriny, olona tena ho any an-danitra ianao. Mety ilaza zao ianao ngamba hoe pastera sao dia tsy tokony izany ny toroteninao fa natao ho an'ny olona ary amin'ny sisiny ary zany. Natao anao mihitsy ilay tenin'Andriamanitra fa rehefa nivavaka dia tia ny tenin'Andriamanitra nomen'Andriamanitra. Dia tsy azo afaka mihodina an'izay nomen'Andriamanitra fa io nomeny Alleluia. Dia raina ny tompony amin'izany. Tia hampandroso anao izy dia tia hampiorina anao tsara izy. Ao tsara ve ianao ny amin'ny famponan'Andriamanitra? Mbola lenony amin'ny tany ve ny antony havelomanao zao ankehitriny? Fa Paoly dia sany laza fa Kristy ny antony. Kristy ny antony. Enganeka ho zany koa ianao tonga eto androany. Tsy noho ny amin'ny tany ny antony atokavanao eto androany, tsy noho ny amin'ny fanasitranana, fa noho ny amin'ny tompo, noho ny amin'ilay fanjakan'Andriamanitra,
zay homany efa nomanin'Andriamanitra raha nilaza izy any amin'ny taona toko faefatra ambin'ny folo andeha hanamboatra fitoerana Jesosy hiverina indray dia handray anao any amin'izay misy azy dia ho any koa ianao io mba ho any venao kanefa ry havana dia tsy ny olona rehetra ny afaka makany halleloia fa reo izay tena nandray azy dia ianao zany reo izay tena nandray azy ka nafoiny ratsy amen ary ny olona no mihirahira fa dia makany koa daholo ony fa tsy ny olona rehetra ny makany halleloia tsy ny olona manana ohatra moa zao firena taxi be zao tsy ny olona manana eninjato eny dia afaka ny olona manana eninjato eny afaka mitaingina taxi be fa rehefa tsy manana dia mino midina dia taxi zany koa ny olona ho any an-danitra izay olona vonona efa vonona ny zavatra rehetra hidirany amin'izany zany no makany an-danitra ingany akanisany ianao raha mba ho avy ve Jesosy androany alina mandeha ianao nanantoka ve ianao fa ho any an-danitra ianao raha tonga izao atoandro zao Jesosy ho any ve ianao zany mila hitandremanao isan'andro ka tonga anao voahomana tsara amin'ilay fampona an'Andriamanitra ho amin'ny fiainana mandrakizay fa maro ny olona milaza ny tena no manompo an'Andriamanitra kehitriny mbola variana ny amin'izao fiaina izao faingany akatsy ianao tsy hoe zany fa ianao ijoro tsara ho any tompo anao tsara an'Andriamanitra jalona voalohany toko faharoa fafito ambin'ny folo jalona voalohany toko faharoa dia ny andiny fafito ambin'ny folo jalona voalohany toko faharoa andiny fafito ambin'ny folo ozy izy ary mandalo izao fiainan'izao sy ny folany fa zay manao ny sitrapon'Andriamanitra no maharitra ingany ka ianao zany maharitra le maharitra mandrakizay izao tsy maharitra mandrakizay tombony faly amin'ny fanjakana raha vao nanomboka nanay Jesosy tompo famonjy fiainanao manokany ianao dia tady tsara tafiditra ao zay fanjakan'Andriamanitra efa ao aminao zay le fanjakan'Andriamanitra dia manomboka aty atany ilay fanjakan'Andriamanitra ao anatinao manakaranao ety mialy aty indray ianao dia miditra amin'ilay tena fanjakana ao amin'ilay tontolo ny fanahy manontolo dia ilay fiainana mandrakizay zany tafiditra ao anatiny ianao ilay maharitra mandrakizay tsisy olona afaka maharitra mandrakizay aty ambonin'ny tany fa ny olona nandray an' Jesosy ho tompo mpamonjy ny fiainany dia ianao zany ianao ilay nandray an' Jesosy ho tompo mpamonjy ny fiainany nanokana ny tenanao an' Jesosy tokoa ve ianao natokanao an' Jesosy ve ny fiainanao raha tena natokanao an' Jesosy ny fiainanao dia andeha amin'ny fahamarinan'Andriamanitra ianao andeha amin'ny fatahorana an'Andriamanitra ianao hiaina amin'ny fiainany lanitra ianao ingadeka izany ianao efa nilozanao ny ratsy be dia be ny olona eto amin'izao tontolo izao mahavariana indrindrindrina mampalahelo dia hoe milaza ny tena no kristianina ny akamaroan'ny olona mampalahelo indrindra dia izao hoe mbola misoloky olona raha ho any an-danitra ianao roviana ny ajanonao ny fisolokiana mbola mametsifetsy olona mbola manambaka olona roviana ny ijanony zany fa tsy makany an-danitra izany rehetrarehetra tsy mimpandainga sy mipierina sy mimpomano sy mimpanao ody ratsy sy vetaveta tsy zany ihany no tsy makany an-danitra fa rehefa miaina amin'ny tsy marina ianao dia tsy makany an-danitra viavanao roviana ny tena ho any an-danitra ianao roviana voavoomana ny tena fiainanao makany an-danitra tsisy mahafantatra ny avoakany rehefa avy eo ary tsy misy malalana ny avoakany rapitso ihany koa tsy misy izany mahafantatra fa na ny zanakary tsy malala ny andro zay firenany indray ary zany tokony homananao amin'ny fiainana mandrakizay halleloia roviana misy olona mampalahelo manoloana amin'ny fampona an'Andriamanitra mbola misy akaiza manana vady dia mbola manana ina koa zany filaza azy vady be ve zany ny ato dia ny ary vady inona dia vady inona ny ary tsy haiko ny lazana azy
kely ianao raha ohatrany tompana andriamanitra raha teo ninitsy nijery andro tsy fahalalana raha tany amin'ny tsy mbola nahafantatra ny tompo ianao dia nety zany fa rehefa ataon'ny tompo ianao dia tsy zany tsony tokony fiainanao manomboka izao manam-pahevitra izy vavy anankiray io tsorovavolombelona aminao a rehefa nanantona iza manan'olana ozy izy inona ny olana anao vavaka ho azy a zao ny zavatra nyteneny taminy ka ny olako izy izy tena ohatr'izao foana ny fiainako tsy mety tavavoaka mihitsy ny fiainako ohatr'izao dia tantarao amiko ny fiainanao matsy azy fa olona nanaovako asan'andriamanitra izy dia nitomboko an' jesosy izy nanomboka tena androsan'ny tompo izy dia nanomboka voameny tantara ny zava-nisy ihany izy dia ozy izy hoe za ozy izy mamelona ana lehilahy izay mpiasa manama izy azy tsy lazaiko le toerana iasan'le olona fa dia zao io lehilahy io mamelona anay fa io lehilahy io dia lehilahy efa manambady dia ozy amantsy azy raha ny amin'izao fiainan'izao ihany ny anatenanao an'andriamanitra dia mahantra indrindra ka noho iza indrindra hoa dia manorevitra anao a raha ohatra ka vonina hiaraka amin'ny tompo ianao ajanao no fiarahana amin'io lehilahy io ataovy faran'androany ny fiantsoanao ny anarany ny fandraisanao ny fanampiana any aminy faoka hijoro an'andriamanitra ianao fa mahavonjy anao andriamanitra taorianan'izay dia tsy afaka nisafidy miaraka amin'andriamanitra izy satria mbola le eto amin'izao fiainan'izao ny tia ny ainana mbola mijery ny ara-nofony izy fa tsy ny ara-panahy tadio tsara fa raha mamonjy ny fanahinao andriamanitra le tsy niaro ny zanany lahatokany tsy niaro an'iza raha ny zanany ary tsy niarovany taminao omeny ianao miaraka amin'izany koa maimaimpona ihany koa omena tsy misy tambany ny zavatra rehetra zay ilainao amen dia tsy takatra io vehivavy io mihitsy zany tsy azony mihitsy zany hoe raha nomboka tena nompon'andriamanitra nge izy dia ho ny tompo jereny voromanidina ho aviany renina mafy ho aviany reniny jinja fa ny rainareo zay any an-danitra no miahazy androany koa te ampahery anao ah aoka tsy atakalinao aoka tsy amidinao ny fanahinao aoka tsy horavanao amin'izao tontolo izao ny fiainanao fa aoka homaninao ny mandrak'izay ianao ry havanao aoka tsy noho ny amin'ny fahavelomanao ara-nofo ny mahatonga anao manaonao foana fa raha tonga jesosy tavely ianao moa le vehivavy izay mantsena pastera asangiaja ny zanako dia ozy amantsy azy raha mbola nigaja ara-nofo izy mbola misy azo atenainao amin'ny famindram-po mbola azo vonjena dia ozy le vehivavy andray pastera mariny zany ho ah fa raha maty izy ka lasany amin'ny elo tsisy hevitra itsony aminy fanenina mandrak'izay izy fa tsisy hevitra itsony fa raha mbola velona izy manenina fanatsiaro fananao ny tsy neto ah ho avy ny fotoanandro tsy maintsy hivoaka amin'izany higadranyzany izy dia hibebaka izy ka hiala amin'ny ratsy fanaony dia ho vonjena izy ka ho vonjena ny fanahany ho tonga ny an-danitra ho tahaka anao ihany koa izy ry havanao andro faran'izao tsy fantatra ny rapetso tsy fantatra ny rafakapetso tsy fantatra ny evian' jesosy tsy fantatra koa ny elanao eto misy malala ny elany eto ve misy malala ny elany eto ve sy vavy anankiray nyresaka taminay a dia mangitsika osy izy raha riva amin'ny roa be folo tandro ny andro inany zavatra nitranga andeha nodiny sakafo samy nodiny sakafo andeha mangy zay amin'ny roa miantsondray ny hafa maty izy tafotona teo ambaravarana izy dia maty diavana dia ilaza aminao a ny olombelona mampiavaka ny olona amin'ny biby a dia mahafantatra izy fa tsy maintsy ho faty fa ny biby tsy malala fa ho faty izy fa ny olombelona misaintsaina an'izany malala an'izany hainao raha mipita arabe ianao zao dia fantatrao fa manina anao iny fiarina ohatra ka mandeha fotsiny ianao faty anao iny manina ianao mijanona ianao zany ny olombelona mahafantatra an'izany malala an'izany mahafantatra ve ianao ve tsy maintsy ala eto dia fantatrao efa tsy maintsy ala eto ianao atsakany tanan'izay mahafantatra fa tsy maintsy ala eto izy
fa zay tsy mahafantatra fa mbola hijanony ato ampidino ny tanany sotranao namanga tanana itehaka isika voninahitra Andriamanitra ka raha fantatra fa tsy maintsy ala ary ianao zany tsy maintsy ala eto ianao dia andao ialana ny fahotana teny izao efa afaka ve efa tena tsy mena ny fahotana tsony ve oviana zao nanosina ny vadinao farany ianao so tamin'ny maraina oviana ianao ny tafitohana tamin'ny vadinao zao nora fotoana tokony bebanao ka eritreretanao fa raha ho avy ny tompo sakomba mandeha sy ny olona rehetra ranona ny makany ka hoe ny lanitra mangamanga ranona Salomon toy ny rahona ranona tsy ny olona rehetra ranona ny makany ka izany tsy mahany ry tsy ny olona rehetra ranona ny makany teny ankely akaikinao tsy olona rehetra ranona ny makany fa zay fanomana ranona ny makany sady zany fe izany fe dia inona ny atongavanao eto ranona fa matoy ianao ranona tonga eto dia misy antony matoy ianao rana-bavy tonga eto dia manomana ny fiainana ho any an-danitra ianao rahalahy matoy ianao tonga eto dia ho any an-danitra ianao halleloia sady zany fe ianao io nge manan-katao izany tsy manan-katao manan-katao daholo tsika tranonao zao inoko faneny sasany tsy mipirina fa dia fa safiritako fa dia hamonjy fotoam-bavaka aloha dia avelao io asitehaka aloha anao manokana sakafo atandro eva tsisy tokotany tso fa dia hoe zay ao dia ao fa io anao fa tonga dia isotranao manokana fa ianao dia ho tahin'Andriamanitra ianao dia ho arovan'Andriamanitra dia ho man'Andriamanitra fiainana mandrakizay ny fiainanao amen natsarinao zany rehetrarehetra zany satria tonga eto ianao mangetahetaan'Andriamanitra mangetaheta ny hitan'Andriamanitra mangetaheta ny voninahitr'Andriamanitra ianao io engany hahoany tena akaikinao ianao komakano hoe ho many tsara mandrakizay ianao halleloia izy avy anankiray ao anatin'ny baiboly ao dia manaova takazy ianao tsy ny rarany teto ambonin'ny tany izy ao amin'ny marika toko fa 7:10 maranako an'izao tenin'Andriamanitra zao tsy maintsy mifarana dia rehefa avetsika maka ny Petera ihany koa marika toko 7:13 andeha farana amin'ny 9:7 dia avetsika mamaky ny Petera toko fa Petera voalohany toko fa 4 7 ihany koa zany dia mandingana any amin'ny 9:7 zao mivaky ny teny marika toko fa 4 ary ny tamin'ny Betania Jesosy tao an-tranon'ny Simona boka ka nipetraka ninana dia avy ny vehivavy anankiray nitondra ny tavoara alabastara feno menaka manitra nisy narika sarobidy indrindra dia novakiny ny tavoara ka naediny tamin'ny lohan'i Jesosy ny menaka ary nisy sasany tezitra ka ny fampilaza hoe inona no anton'izao fandanim-pona izao fandanim-pona ny menaka manitra izao fa azona mety ho lafitsomby tena ry atelony zato iny menaka manitra iny ka homena ny malahelo dia tezitra indrindra tamin'ny ravehivavy ireo fa ho Jesosy avelao izy nahoana ianareo no mampalahelo azy asa sonona ataony tamiko fa ny malahelo dia eto aminareo mandrakariva ary naoviana no tianareo anaovana soa aminy dia mahazo manao ianareo fa izao kosa tsy mba ho eto aminareo mandrakariva efa nanao izay azony natao izy namonjy nanositra ny tenako hanamboaranay halevina izy ary lazaiko aminareo marina tokoa na iza amin'izao tontolo zao no hitoriana ny filazantsara dia ho lazaina koa izao ataondra vehivavy zao mba ho fahatsiarovana azy riavana malala ty vehivavy ty zany nanana menaka lafo dia lafo azo antoka fa mavita ny fiainany mandritry ny taona maro fa tsy nahoana zany ho iamatsy aminao hoe nafonao zao ny adidy ny andraikitra ny asanao any amadika rehetrarehetra fa tonga eto ianao nafoy an'izany ty vehivavy ty koa mihoatra lavitra noho izany nafoiny
dia ny arenany ho an'Andriamanitra. Amen. Isy loha zao ny resaka tamiko te pastery zay tsy afaka mivavaka rapitso ahoana io a miasa zay maly io a izoko ataonao moa zany fenao zany miasa dia hoy aho eo anareo zay miditra amin'izao ora hitoriko teny zao mampahery anao aminaran'i Jesosy ivavy io zany miasa izy androany miditra firy a amin'ny fito sasany rava amin'ny firy a rava amin'ny dimy sasany androany io a androany miasa amin'ny heriny efa tamin'ny heriny efa niasa io izy ary amin'ny heriny mbola miasa zay dia osy aho hoe mandritry ny andro iainany rehetra zany mitadina izy azafady dia hoy amantsy azy rehefa tonga amin'ny fotoana tsy asana andremo somanao tapa amin'ny otsa hiditra maraina dia mirava amin'ny atoandro dia iny ny tsita dia adiny roa ihany menany tombo tao anatin'ny Alahady. Misy fidirana 10 eto. Halleluja. Amin'ny firy voalohany, faharoa, amin'ny fahatelo, amin'ny fahaefatra, fadimy. Iza amin'ireo le nitratranao hoe engany ekatzao amin'ny folo zao ihany dia le fitenena zay rehefa mirava dia samy barakay tsy hitatsony indray ianao amin'ny herin'indray. Katsao alohany mba mikatsaka ve ianao amin'ny herinandro a misy vavaka fifadian-kanina katsao alohany misy pino ve ho any an-danitra fa mbola tsy mifadianina mihitsy Andriamanitra mamorafo aminy. Misy pino ve ho any an-danitra fa tsy mbola nanao alim-bavaka mihitsy Jesosy eo engany ka tsy amin'ny fieretatory amin'ny fato zay izy vo hiary tory riavana fotoanao amin'ny anaran'i Jesosy aoka tena ao tsara ny famponao amin'Andriamanitra tsy vazovazo ny fiainana ary tsy vazovazo ny fampona an'Andriamanitra fa tena mila fiomanana mila tanjona ary mila fepetra matotra ny makany an-danitra engany ianao ka tafiditra ao anatin'izany. Halleluja. Ty vehivavy ty tsy tia lalany se faty antoka any any fa ny fantany androany dia zao fa kika eo ambony lohan'i Jesosy ty mba ho tonga anitra ho fantatry ny olona ny mamimanitra rehetra manomboka izao ianao hatramin'izay ianao maimbo mivavany olona maimbo mivavany fianakaviana naratsiny olona sy ny sisa sy ny sisa fa manomboka izao alalany olona ka fantatra ny olona fa niovafo ianao an Jesosy ianao olon'ny Kristy ianao efa niova ianao efa ao amin'ny Jesosy ianao ho any an-danitra ianao e. Halleluja. Amen. Sa tsy zany ve hijoro tsara ianao araka le hira hoe hijoro ao Jesosy hanompo anao na maro azo rehetra ty adio fa rehefa manompo ny tompo ihany koa nefa dia tsy maintsy hisy mifanenjehana. Sa tsy zany ve dia voly fe osy ianao dia faly aminao io zafady fa tsy faly aminao mihitsy izy hoentiny tolo zao karazana fakapana rehetrarehetra zao engany ekatsolavo ianao engany ekatsolavo ianao ozy ny fanontaniany ankizy zay any ampiasana pastery firy zao ny ankizy taratara amin'ny pastery fa na firy oka tsolavo pastery. Sa tsy zany ve? Amen. Oralahy firy ny vehivavy mijilanjilany eo alohanao oka ianao hitondra tena tsara ka tsolavo manoloana an'izany ianao. Amen. Ho any an-danitra ve ianao ajanao ny fanao zao tontolo zao sy ny fanao ratrany ty zao tontolo zao ty mitsaro tamin'izay amp'izay tenenina akaikinao hoe amp'izay. Petera voalohany toko fahaefatra andiny fahatelo zao ny ten'Andriamanitra amp'izay ny andro lasa ho nanaovana ny fanao jentilisa fanaovana izy aonany tamin'ny nandehanana tamin'ny fitsetsetsoana sy ny faniriandratsy sy ny fimamona sy ny filalaovan-dratsy sy ny fisotoka ary ny fanompotsana zay fady indrindra andiny fafito fahatombotra ny farany zavatra rehetra koa indreka mahonona tena ho amin'ny indre tsara tena akaikinao indre tsara rahavavy indre tsara rahalahy. Amen.
sady zany ve tenenina akaikinao tsy efa ampy ve zay e ary mivitatra amin'izay ary efa nanenenana iza mba nanenina tamin'ny ratsy nataony teaka ao atsikisika engany ka tena nanenina ianao tsy miverina amin'izany tsony tsy mipody koa ozony olona izay tsy miverina amin'izany itsony izy tsy hoe mpino kristiana milaza fa ho any an-danitra kanefa mbola miaina amin'ny fiainany fitsetsetsono fitsangatsangana fimamona sy ny fisotroana tsy zany tsony isika ho any an-danitra tsika misy olona hita tsy mpino aminay izy misy vaovao zay ny anarany vao dia ozy amantsy azy tsy vao mihitsy ianao fa tota satria ianao mbola mamo fa rehefa tonga amin'ny fotoana tsy misotrotsony ianao dia vao marina ianao zay fa tia ianao Jesosy ho avy ny tompo ry havana mba mitory ny filazantsara venao manao zay mahafaly an'Andriamanitra venao samy azakazaka ao amin'ny tenanao fa ndao hiazakazaka anao zay hafaly an'Andriamanitra amen tena tia anao Jesosy aoka tsy ho variana ianao aoka tsy anao taka amin'ny fanao zao tontolo zao tsony ianao amen mbola misy mpino ve kristiana nefa lany andro amin'ny fanao zao tontolo zao engany ka ilaozanao zany ilaozanao zany aza variana amin'ny zavatra tsy mampandroso ry havanao tsy mahasoa ny fananao akory misy olona tena fona e fotoana malalaka be mijery an'ilay telefôny tsara tare eo ekary nampidiny akisaka makatsy makaroa fa na mivadiny ara tsy voasafosafo tsara n'olona telefôny ary raha mivadiny tafotoana nareo nga tsy mijery lalana fa raha ny telefônina mentsery manao tsikoly badita mihitsy ahoana ny fandehana samborana anazy ary raha mivadiny tsy tafaraka aminy tsy mampanina fa raha ny telefônina ny adino any an-trano tsy maintsy modindray aloha izy mankaninina dia efa lasa ry efatra sy dimy aza voatsarona telefônina adino fa tsy maintsy mbola mody izy mankanina tandre misovariana amin'ny zavatra tsy mampandroso ny fananao aoka tena androso eo tonga aminao any ny fahatsaran'Andriamanitra ho lehilahy sy vehivavy mahafinahitra ny ety fiangonana ity amen sady zany ve alleluia amen mpino ve ianao tenenao akaikinao mpino ve ianao atsara ny fanaovan-dratso hoe omany ny fehiviany Jesosy any amin'ny raha ho any lanitra sady zany fe mbola misy vadin'olona terizinao ve ao avitsory zany andeha any amin'ny vadin'olona any ny vadin'olona sa tsy mariny zany fe mpino fe ianao nefa mbola film pornografika no jerevanao tsy mpino ianao zany mbola olo zao tontolo zao ianao fa raha mieritreritra ny tsenan'i Jesosy any amin'ny raha ho any lanitra ianao atsara zany tao any an-danitra amen miomana iaona amin'Andriamanitra ao amin'izay miomana iaona amin'Andriamanitra ao amin'izay tsy ny fanasitranana ny tsisy ao amin'i Jesosy fa misy ao aminy misy aiza misy ao aminy manana izy afaka manasitrana anao Jesosy afaka ny mamany olonanao izy amen vavy anankiray misy Krista 9h30 faranako ny tenin'Andriamanitra anolotra ny tenantsika rehefa foto be mihitsy izy tsy avy miaina tsy afaka manao inona miolakolaka fotsiny ataony eo amin'ny fisainana anatonazy atao fotoam-bavaka ny siana anatona rehefa mifarana ny fotoana mialohany natongavany aloha dia niantso telefônina izy pastera mety mahita ny pastera ve eka ao am-piangonana ao tsy mivoaka mavelokolo teny any amin'ny toerana hafa fa ao am-piangonana tongava tonga izy vita ny fotoam-bavaka nanatona izy zao ny teneniko anazy tsy ny fanasitranana ny tsisy ao amin'Andriamanitra ary tsy manasitrana anao zao mamaky an'Andriamanitra fa ny hamonjy ny fanahana
atoloriny tenanao an Jesosy vita zay hoa dia vavaka anao tiana sitrananao Jesosy indray mandeha any any vavaka azy halleloja halleloja sitrana izy ny ampitsony iny ako tonga tany amin'ny miaraka tany zay sy mivadiko namangy azy hoe nanao an'izy satria ozy ilay bebe any hoe mafandio ia pastera fa zany hoe tiany le bebe antena zany hoe tsy manana antoka izy tena sitrana marina ve izy vita zay vavaka zay nefa nalefako nody mantsy hoe ndanamody sitra ianao e ndanamody fa sitra ianao tsy marary zany tsony ao ndanamody fa sitra ianao satria hitako nanolo tena tsara ho an'Andriamanitra izy avy eo tonga tany an-tranony a efa nanao raharaha izy ny ampitsony iny any a tena nanao raharaha izy teneniko izy efa sakafo tsara mahina kanina tsara na antaniko izy ono a tsisy manaitaina tsony matory tsara amin'ny alina ye tsisy tsony sitran'izy sitran'izy zany halleloja fo maly no maly azon'Andre tonga tao amiko ny zokony naonao azandrinareo fa ohatrany tsy tonga mivavaka izy a nisy mariazy vonjay ny pastera tamin'ny anina ohatr'izao dia ohatr'izao dia tsy tonga dia tamin'ny anina koa izy nisy ohatr'izao dia zay ny tsy nafana teneno izy hivavaka ao any fa nanao ahoana izy ho any efa tena sitrana mirakla pastera sitran'izy sitrana tsy marary tsony izy tsy hanintsony le mandeha dia ao anatin'ny kibony le fivitosana tsy ao tsony iza koa nanao an'izany zany tsy za Jesosy ny mamaky an' Jesosy vitany manasitrana anao misy manan'olana eto ve androany andray vahaolana ianao fa ny tena mamaky an' Jesosy androany teny fanahinao andao hiverina n'olo tena isaky raha misy zavatra tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra nataonao androany androany aza manota intsony manomboka androany aza manina ntsony azafady aza manina ntsony azafady aza manota intsony ndao hiala amin'ny ratsy vonona ve anao sa tsy vonona vonona sa tsy vonona vonona ve natezitra be aminao aza ny vadinao tsikitsikio fotsiny izy efa vita ny ady hoe tiako foany ianao faty hoe mitady vehivavy ty lehilahy ty androany tsy malala ny anarako anga dia ozy efa fatako hoe fatry ny ela ny anaranao hatramin'ny taonanao fantatry toetranao fantatry androany okiovy ianao vadinao inge ho avy eo e misy zany ve ianao ho avy amin'izay izy ho avy koa le zanakao ho avy koa le zandrinao ho avy koa le zokinao ho avy daholo ny fianakavianao ho any an-danitra koa izy amen halleloja amen zay ny tenin'Andriamanitra fa hivavaka tsika mino zany ve ianao afaka lolo tena ve ianao androany atsanganony tananao ara dia andao hivavaka isika ilazao Jesosy fa ity aho anao a avereno ny fanoloran-tenanao hatramin'ny voalohany ray tena asehoy amin'Andriamanitra fa tianao Jesosy Jesosy amisotra anao zay nreto ny olona manolotra ny tenany ho anao ankehitriny ao anatin'izao vavaka izao dia inoky Jesosy a fa ny famindramponao ny famelan-kelokao ny fahatsaranao amin'izao fiangonan'izao amin'izao fiangonan'izao ho amin'izao fiangonan'izao Jesosy a tena ho any an-danitra ty fiangonany ty ninona ratsy nataony minona mety fahadalatalana favarim-barianana fangatsitsiahana mety fifiliana mety fandehanana tany amin'ny tsisy mihitsy angambany mamindrafo aminy androany dia mijoro am-panga manao tahaka nataony Mosesy mivavaka etony atranao mangataka famindram-po famelan-keloka mba ho ampidinina ao aminy mba ho tonga ao amin'ny famonjena mba ho tonga ao amin'ny fahatsarana fa tsara ianao Andriamanitra ka androany a dia mandidiny tevoly sy ny asa maizina rehetrarehetra androany a dia mandidiny tevoly sy ny asa maizina rehetra mahatonga ny olona lavo amin'ny fahotana ny fanamfahalavona dia tsy manan-kery amin'izao fiangonan'izao tsony ny fanamfahalavona dia tsy manan-kery amin'izao fiangonan'izao tsony roanay amin'ny anaran'i Jesosy androany roanay amin'ny anaran'i Jesosy androany ny fanamfangatsitsiahana fanamfavarim-barianana dia roanay amin'ny anaran'i Jesosy miala androany miala androany miala androany miala androany amin'ny anaran'i Jesosy miala androany foanan'izany anio foanan'izany anio foanan'izany anio foanan'izany anio foanan'izany anio amin'ny anaran'i Jesosy miala foanana ny asa maizina rehetra tsy anareo sy ry devoly a tsy anareo so fiangonan'izao any Jesosy izy
saraka amin'ny ratsy saraka amin'ny fanao ratsy rehetra amin'ny anaran'i Jesosy tsy aina mitsony ratsy fa an Jesosy izy mialinareo ry Satana tsy manan-kery tsy manam-pahefana maritra azy nareo an Jesosy izy tompo raisy zao fiangonana zao ho andraikitra eo am-pelantananao vonjena soafahana amin'ny anaranao misaotra Jesosy anginy isika amin'izao fotoana zao raha marary ianao te hivavaka anao afafaka manasitranao Jesosy ho anao zay any an-trano manaraka izao fandarana zao dia apetrao amin'ny faritra maranao koa ny tananao ho anao zay manalolana dia apetrao amin'ny fonao kosa ny tananao hivavaka ao anao mino fa eto Jesosy tsy manahirana ny tompony mamany olonao ary tsy manahirana ny tompony manasitrana anao fa hivavaka ao anao androany Jesosy malalo hivavaka ho an'ny marary any io na fivitosana io na fanaintainana dia foanana amin'ny anaran'i Jesosy zany miala akombona ny fery rehetra amin'ny anaran'i Jesosy miala daholo zany levina ny fivitosana tsy enonao amin'ny tena ntsony ny aretina amin'ny anaran'i Jesosy sitrana izy mandray fanasitranana izy androany ary ny olana rehetra na olana tohina na tohina dia miala amin'ny anaran'i Jesosy zany foanana 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 amin'ny anaran'i Jesosy miasa maizina rehetrarehetra ny olana rehetrarehetra ny ady rehetra mpandresy izy ampandresy anao ampandresy anao Andriamanitra ampandresy anao Jesosy Jesosy ianao fandresena ho an'izao fiangonana zao misaotra Jesosy halleluja amen halleluja dia isaorantsika an'Andriamanitra izay vavaka izay inoko fa nanasitrana anao Jesosy amen ingany ka tsy ho faly aminao tsony fahavalinao fa ianao dia hijoro an'Andriamanitra hatramin'ny farany anao ny fanatitra isika tompo efa nilaza fa aza amin'seho foana tsy mitondra efa nitondra ve anao efa voaomana amen inoko zany fa voaomana ilay izy dia homany ary ny fanatitra hivavaka isika mambadik'izay dia hideran'Andriamanitra be mihitsy reto mpitarika fiderana ireto tory avanao izy ireo mpitarika fa isika koa mpidera zay moa lay izy nareo mpitarika fa zay mpidera zay zany zareo mpitarika tsika koa midera miaraka aminy raha mandihy makany izy dia mba makany tsika mandihy makany izy dia makany koa tsika halleluja amen iny ary ndreo hitsangana ary aiza le fanatitra tsangantsika hivavaka ho an'ny fanatitra nolotra amin'ny fanatitra ho an'Andriamanitra dia ateritsika ty alohany ampafolony dia andolotsika hivavaka raha eo misaotra anao zay raha afaka hitondrany amin'ny fanatitra amin'izao ora sy fotoana zao aterinay ho voninahitry ny naranao zany hoentinay ho voninahitry ny naranao zany ianao nefa nilaza fa tsy mety miseho anatry anao ka tsy mitondra fanatitra dia ndeto izay mitondra ny fanatitra ay anizaniza kosa nefa tena hoe tsy manana mihitsy nao ny anto manokana dia amindra fo aminy ianao androany izy tsy manana fa hotainao izy amin'ny terinandro ty dia anakomena indray izy teny voninahitra dia anao rery any samy mandidiny valalam-pandany sy mipikiky sy mimpangalatra rehetra miala amin'izao fiangonana zao zany fa nampangalatra miala zany amin'ny anaran'i Jesosy tsy manan-kery tsy manam-pahefany azy misaotra raha eo tahina ny fiangonana amin'ny anaran'i Jesosy amen mandroso ary tompo Sama, ni kumbunat kabelu.
Andriamanitra tompony fahatsarana raha mbola misy mafimafy noho izany any aminao dia asandrato an'Andriamanitra. Alleluia. Dia soratsika ny tompo izay efa afahantsika manao fanatitra izay mino fa rehefa makaty am-piangonanao dia miomana tsara ny fanatitra sisy amenina ve zany raha tsy zany saoana ny entinao aty ny farany hainao ve le saoana ariary zato zany jereo le saoana fa misy sarina saoana le ariary zato ka loza faefatra zany doka tsy hitondan'izany ianao makaty zany. Alleluia. Filazana zao mino tsara venao ao tsara venao fanomanana ny toem-panahintsika ho tsara sy no manana ho any an-danitra ary homanantsika ihany koa ny amin'ny voalohany volana me faharoa ny volana me fahatelo ny volana me faefatra ny volana me fahadimy ny volana me izay efa tsy lavitra ntsony fa ao aorianany herinandro iny dia tonga dia hiditra ny volana me sady isika sa tsy marina zany ve fotoan-dehibe atsika io misy inona moa eto amin'ireo fotoana izay kononoko ireo misy seminera zany eto ny voalohany volana me faharoa ny volana me voalohany volana me moa zany andro tsy asana izy io dia nefa ndraisana karama dia entanintsika rehetra samy hoavy samy tonga izany dia tsy ny voalohany volana me ihany fa ny faharoa fahatelo faefatra fahadimy eto ny fahadimy dia miavaka kely nenareo eto zany satria ny antony dia misy an'ilay fanomezana iarabana ndray mandrenitsika ara-panahy paster ndreny avravelona dolo fa mivady noho ny tsingeritaona naterahany ankalaza ny fahadimy ambin'ny-polo taona sy ny fahatelo ambin'ny-polo taona an'izy ireo isika fety be mihitsy izy io zany tena isaorana an'Andriamanitra izany. Amen. Amen. Sa tsy zany ve dia ao anatin'izay ihany koa dia entanina amin'ny anaran'i Jesosy isika mba tena ho avy amin'ny herinandro ny amin'ny vavaka fifadian-kanina izany manomboka talata alarobia alakamisy misy moa ny vavaka fifadian-kanina iarahana amin'ny CIM eto ny talata raha tsy diso kanefa zany tsy manakana antsika tsy araka amin'izy ireo fa afaka miaraka amin'izy ireo isika fa ny rehefa tapitra ny azy mitony antsika ny hariva izany. Amen. Afaka mitondra lafika atoriana ianao dia mitoy larobia lakamisy ianao zany mivavaka dia ny fidirana ny amin'ny fotoam-bavaka ny Talata sy ny Alakamisy le fivoriana andavanandro zany dia mivadika ho amin'ny 2 ora hariva izany tsy amin'ny 12 tahaka mahazatra zany fa amin'ny 2 ora folakandro dia samy mifampilaza dia aoka ho tonga ianao zany ho voninahitr'Andriamanitra. Manaraka izay ihany koa dia ilay any amin'ny espace rose amin'ny fahafolon'ny volana me dia mbola misokatra zany ny fandraisana ny anarana sy mifandraisana ny vola izay hidiranao any amin'ilay toerana izany ka dia etona dia teanetana hoe olona ray fidirana anankiray zany raha vao mitondra zaza ianao dia efa olona anankiray zany le zaza dia aokitsika ho tena olona ho feno fahendrena ho voninahitr'Andriamanitra. Amen. Amen. Sa tsy zany ve dia tsy mitondra zaza makantsika raha tsy hoe anga maka toerana ray mihitsy ilay zaza izany. Amen. Alleluia. Vorainareo ve zany dia hatramin'ny farany volan'izao zany dia afaka mbola mandray anareo izay zany hoe anoany amin'ny raha ohatra zany le voalohany volana mihitsy le eto alarobia voalohany volana no entinao le vola dia noho ny amin'ny voalohany volana alarobia dia andeferina zany hoe voalohany volana alarobia mbola mandray izay amin'ny fotoana io zany satria fotoan-dehibe eto dia inoko fa be dehibe ny amin'io hoe tia le anahy dia satria manao zavatra tsy mora mandamy zavatra tsy mora dia mbola misy fandaminana be ny amin'ny toerana rehetra izay hipetrahanareo amin'ny fotoana eo dia ny
lokon'ny akanjo a anaovana amin'io fotoana io a ny vehivavy dia robe mainty ao a dia ny lehilahy costara mainty zany a dia lobaka fotsy miaraka amin'io mainty a izany teatsika voninahitra Andriamanitra izany. voarainao ve le filazana zay zany a ny filazana dia fanampin'izay a ho anareo mpiandraikitra dia natonga filazana fa azadino ny a lay participation ny amin'ny lay etsika ho fanadiovana ny amin'ny WC zany ho an'ny mpiandraikitra zany a azo mpiandraikitra angamba zany mpiandraikitra tsy fatako manko tsy ho an'ny fiangonana fa ho an'ny mpiandraikitra rehetra dia azadino ny a lay participation anareo isam-bolana ho amin'ny fanadiovana ny WC atsika zany. Tsy mahafinaritra ve madio le izy izy aloha mafaly hoe madio WC faly ve ianao asotehaka voninahitra Andriamanitra ary dia isaorana ny tompo zany zany a fanetreteny izy io a dia mihona fatahin'ny tompo isika zany amarana antsika amin'ny fotoana mandrapatonga ny amin'ny 12 latsaka 5 a dideran'ny tompo aloha isika ho voninahitra ny tompo vitsy zay dia farana antsika izao fotoana izao zany. Anasantsika amin'ny anaran'i Jesosy hitsangana dia ran'i Jesosy tsika raha ny marina moa ny fideranan'Andriamanitra dia tsy manam-pataperana fa hatrany an-danitra io sady zany ve androany dia tsy anisan'ny olona alaindaina ianao hideran'Andriamanitra satria betsaka loatra ny raha nysoa nataon'Andriamanitra atsika ao anatin'ny fiderana raha rotina amin'ntanisan'izany a dia andaontsika mbola hideran'Andriamanitra iray fo iray saina iray fanaka atsika rehetra mihitsy ny hideran'Andriamanitra sady zany ve iray feotsika ho tahaka ny fikorinan'ny ranobe androany feotsika mika fiderana eto a apetsika ny fiandrianan'Andriamanitra zany a hiasa mahery eo amin'ny fiainanao Jesosy.
zao ideran Jehova aparao fona rehetra zany hatrany zao ideran Jehova zao idera zao iubi zao ideran Jehova zao idera zao iubi zao ideran Jehova Jehova no miasa tsisy
antsika sady ranytsodrany ry andriamanitra ranytsandrina misotranao no fotoana rehetra makasitraka fa vita somatsara ny fotoam-bavaka rehetra teto androany dia minona ifaniaraka taminay teto ianao ny fantako dia izao hoe raha ialy eto izay na izanaiza lehan'izao fiangonana izao dia ny fahasoavanao sy ny fahatsaranao hombanay tsirara iaho ho tahina sy ambinany amin'ny zavatra rehetra amin'izay rehetra ataony izao fiangonana izao tahaka ny anambinanao ny fanahiny ny amonjenao ny nofiny ihany koa fantako dia izao hoe tsy irery izy araka ny tena hoindra hombanareo mandraiky hariva dia homban'izao fiangonana izao ianao amin'ny ataony rehetra dia izy fombanao izy fiarovanao izy famonjenao amin'ny anaranao jesosy ny anaovana ny vavaka sy ny tsodrano amen ny samitahin jesosy